Andala tsotra masina efa itsika tsara izy ity fa masoa atsika trany a ifamerenana ny teny. Timoty faharoa toko faharoa no andeha jerentsika. Timoty faharoa toko faharoa andiny fahatelo sy ny fahaefatra. Timoty faharoa toko faharoa dia vaketsika ny andiny fahatelo sy fahaefatra. Dao raha mamako hoe miaritra ny mafiamiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahan' izao fiainana izao mba faly izay efa nifidy azy ho miaramila. Amen. Io teny io no efa mpizarantsika indray amin'ity androany ity. Dia eto voalohany izy miresaka hoe miaritra mafy amiko ianao tahaka miaramila tsara any Kristy Jesosy. Dia izy miresaka mikasika ny miaramila manafika. Ny loha hevitrintsika amin'ity androany ity dia metsika lohateny ty teny ity hoe distraction. Ina ny azo andikana ny distraction? Favarianana ve? Distraction. Eny azo raisina ohatra izay ihany izy angambany. Dia izay no ifampizarantsika androany. Sy fetifety kely fotsiny hanao réglage kely dia raikitrytsika. Eny ary. Ity teny ity dia miresaka izy mikasika ny miaramila. Dia miaramila tsara no resahany atao anatin'ity teny ity. Dia i miaramila tsara io dia miaramila tsara an' Jesosy izy io ary miaramila manafika. Misy karazana miaramila zany, fa miaramila ratsy sady miaramila mitoetra angaserina fotsiny. Izay ny ataon'ny raharaha. Fa isika ilay karazana miaramila tsara. Ary miaramila tsara io dia tsy misoratena izy io hoe za le miaramila tsara. Fa le fiaina karazam-piainana iainany no mamaritra fa miaramila tsara izy. Dia ny zavatra tiako ifampizaranana aminao voalohany indrindra androany dia zany miaramila izany dia raha ohatra ka tena le miaramila tsara le mpiady dia inona zavatra fananany voalohany indrindra? Le fitaovam-piadiana, ilay basy. Izay zany no fanana miaramila voalohany indrindra. Fa raha ohatra ka le miaramila izay manana basy kanefa miaramila variana dia tsy mahasoa azy akory izany basy izany. Raha mpiambina ianao, manana ny fitaovana ianao, manana ny hery ianao, manana ny fahatanjahana rehetrarehetra,
ataontsika amin'ny fomba fitentsika mahazatra hoe toute option nananao daholy hatramin'ny grade misy diplôma PDB milahatra eo ambony rindrina sy sisa rehetrarehetra fa raha olona variana ianao raha olona distrait ianao dia tsy havonjy anao na inona na ny basy na ny diplôma na ny tanjaka na ny mahamiaramila anao fa tafiditra foana ihany ny fahavalo. Ny zavatra mitranga raha lasena bavy fony isika nandray ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy ho antsika dia amin'ny hazo fijaliana dia nomenantsika ny zavatra rehetra ozy izy Petera 2:1 efa nomena anareo ny zavatra rehetra momba ny fiainana mba amin'ny toe-pana araka an'Andriamanitra. Rehefa nateraka indray ny olona, rehefa nandray ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy, dia ananany ny zavatra rehetra. Amen. Zany hoe tsy misy zavatra hafa foronina, tsy misy zavatra hafa ezahana, tsy misy zavatra hafa ketrehana zay ianao vao tonga amina avo ilaina. Hoe mila manao an'izao ianao dia bokina be, mila manao an'izao ianao dia manana fitaovana. Rehefa manao jeu dia misy an'izay zavatra zay hoe manao an'ilay jeu dia voalohany ianao miaramila fotsiny amin'izao dia rehefa milalao eo ianao dia misy évolution ilay zavatra dia mahazo famaky ianao aloha voalohany. Dia rehefa mbola manao ihany ianao dia mimitoy dia miakatra niveau ianao dia mahazo ependray ianao manaraka niveau 2. Miakatra ihany niveau dia mahazo pasim-borona ianao niveau 3, niveau 4 ianao mahazo zao, any farany ambony indrindra ianao mahazo pasy tonga dia tifitra indray mandeha lance grenade tonga dia olona folo indray maty. Fiarana amin'ny Kristy Jesosy tsy taky zany. Fa voateraka ianao ao amin'ny Kristy Jesosy dia nomenanao ny zavatra rehetra momba ny fiainana ary nomenanao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ahafahanao miady ary ahafahanao mandresy. Raha manambara ny Efesiana 2:9 hoe tafio avokoa ny fedian'Andriamanitra rehetra. Reo fedian'Andriamanitra rehetra zay lazainy reo a disponibilité an'ny olona rehetra zay ao amin'ny Kristy. Amen. Ohatry hoe atao anatin'ity kesika ity zany dia ao daholo ny zavatra rehetra hoentinao mandresy. Hoentinao mandresy fakapana, hoentinao mandresy fizahantsoetra, hoentinao miatrika ny onjany ranomasina rehetrarehetra, hoentinao miatrika ny rivotra sy ny tafiotra. Ka na manambara raha ny Mateo 7 hoe ny trano izay naorina teo ambony vatolampy dia tonga ny rivotra, tonga ny tafiotra, mamely ny rika sy ny sisa rehetrarehetra. Dia maharitra zany trano zany satria naorina teo ambony vatolampy. Voateraka indray tsika dia toute option manana ny zavatra rehetra. Osy Paoly miresaka mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny lay pampahery aho. Zay aloha mila azonao zay androany. Amen. Na zay fotsiny ary azonao androany dia efa voko be ianao. Azao kely azay le namanao aloha sao dia mbola sahirakirana izy. Na zay fotsiny ary azonao fa mavoky anao zay. Fa zao raha lasena bavy. Araka ilay lazaintsika teo anatin'ny fitariana, ny miaramila na manana option tahaka ny inona ary, na matanjaka tahaka ny inona ary izy, na manana ny fitaovana rehetrarehetra ary izy, tsy miaramila tsara izy noho ny amin'ny fitaovana izay ananany, tsy miaramila tsara izy noho ny amin'ny tanjakany, tsy miaramila tsara izy noho ny amin'ny performance mipetraka eo ambony rindrina, fa miaramila tsara izy rehefa miaramila tsy manaiky ovarim-bariana, tsy manaiky distraction. Matsiaro ilay fomba fiteny malagasy hoe
singam-bolo mandavo mivosotra fa rehefa ny olona ny distre rehefa ny olona ny mora vary ihany adray ny ilana ny olona intelligent na dia izany ary fa ny olona intelligent tsy mora adalaina amin'ny zavatra tsisy dikany zany fa ny olona rehefa tsy dia mihetsika loatra ny ao anaty cerveau ao zavatra tsisy dikany dia mampavariana anazy andefasa mifavalo kilalao fotsiny izy mandeha eny defasa mifavalo alika kely mafatifaty izy ahoana koa no natongavan'ity alika kely ety fa inona ny atao iresahindray le alika fa inona ny ataon'ny lahy ty tany fiadina ty matimaty foana ty mora distre andefasa mifavalo tovovavy tsara tare le tany amin'io any Amazonia dia tsy mba tonga saina hoe mba lôzika ave olona tokony iseho any amin'ny magazine dia ery ambadiky le azo ary manay koko lôzika ave zany zavatra zany fa le instinct any anaty le mavoay tonga dia taitra be vao mahita le koko ina ny atao jiany tsy miaramila tsara izany miaramila mora variana amin'ny zavatra tsisy dikany zany tsy miaramila ny Jesosy Kristy no tahaka izany za raha lasana bava mahita zavatra be dehibe mihitsy ao anatina tontolona fanimpona hoe isika natsoana isika nomena isika notafiana matsiaro ny tantarany Davida efa nataoko toriteny zay tany amin'ny efa taona lasa tany hoe nomena ny Davida ny fitaovam-piadiany Saoly ny fitaovana tsara indrindra tao Israely no nomena azy ny fierovan-doha tsara indrindra ny fierovatratra tsara indrindra ny kiraro tsara indrindra fierovana ny kibo sy sisa rehetrarehetra miaraka amin'ny lefona iadina amin'ny Goliata fa tsy nanana ny Davida ny kapasité hiditra ao anatin'ilay izy dia hitondra l'ilay izy dia hiady amin'ny alalan'ilay izy sasy ianao mila tonga saina fa tsy famonjena ihany nomen'ny tompo atsika amena mila tonga saina isika fa tsy famonjena ihany no nomen'ny tompo atsika efa tsara be zany ary zany zava-dehibe indrindra fa akoatran'izay mbola hiatrika fiainana isika manahoana la kristianina miatrika fiainana manahoana la zanak'Andriamanitra miatrika fiteny zany zanaka manahoana la zanak'Andriamanitra mijoro vavolombelon'i Kristy ao anatin'ny toeram-piasana matsiaro tena ho miaramila tsara ny Kristy Jesosy hoe izy sa miaramila manana ny option rehetrarehetra fa mora variana amin'ny zavatra zay mitranga ny fitaovana hiataken'ny devoly atsika ny devoly tsy miataky atsika frontal tsy miady amintsika izy tonga dia fasafasy fa mitovy amin'izay ihany ianao raha ohatra ka hiady amin'ny liona ny liona biby matanjaka lavitra noho ny olombelona raha hiady amin'ny liona ny olombelona tsy manana chance zany izy engezan'ny lohan'ny liona ohatran'io vatabe anao io ndray mikepoka fotsiny dia mizara roa ny olombelona mbavany iny fa raha hiady amin'ny liona ianao dia inona ny zavatra tsy maintsy atao tsy maintsy afetsifetsena ny adivana aminy tedavina hoe ahoana ny fomba arak'ilay resaka teo anadalana nyty liona teo ahoana ny fomba ampavarianana anazy ahoana ny fomba tsy ampifantoka anazy zay le izy tsy ampifantoka anazy tsy ampifantoka azy amin'ilay haza dia ianao zany dia tsy maintsy mitady ny olombelona hoe inona no fomba dia tahak'izay ihany koa ny ataky ny devoly rehefa tsy azo ny sarahana ianao rehefa tsy azo ny sakanana ny asan'Andriamanitra tao am-ponao hitondranao amin'ny lalam-pamonjena dia azo ny elingelenina kosa ny lalanao ireny objectif dia mandeha ianao amin'ny voalohany ianao mandoalika dia mibebaka dia rotsatra ny masy Jesosy anao mandrakizay tsisy atakaliko anao tsony tompo hibanjina anao ozany devoly isa-kelakela trano iny izy misy azy mandefa distraction amin'izay mandefa favarianana amin'izay inona ny ahatonga anao ho variana rehefa tsy vita
ny anakana anao tsy hanolotra fiainanao any Kristy sy tsy hiaraka amin'ny Kristy. Rehefa tsy vita ny atonga anao any amin'ny fiainana mandrakizay, dia ahoana ny ampahavariana anao? Dia lasa amin'izay izy miataky amin'ny zavatra rehetrarehetra mahavariana. Ina mahavariana? Ka moa misy zavatra hafa e. Zavatra eto amin'izao tontolo izao dia tsy misy afa-tsy vilany nofo, vilany maso, rekany amin'izao fiainana izao. Izy ilay teny teo hoe ny miaramila manafika dia tsy miay ny an'izao fiainana izao mpaninona hafaly izay ny antso azy ho miaramila. Ery amin'ny finalité zany misy lay miantso azy ho miaramila faly. Zay zany ny ary amin'ny farany ary. Mafaly ny niantso azy ho miaramila. Dia inona ny teneniny rehefa faly izy? Mpanompo tsara sady matoky ianao, midira ny fifalian'ny tomponao. Zay no tanjona. Zay no mila braquer ao anatin'ilay sain'ilay miaramila. Faly izay niantso aho ho miaramila. Fa lasa amin'izay Satana, hozy ary resaka teo hoe rehefa ny fahavalonao no matanjaka anao ianao, dia tsy maintsy mampiasa fikafika ianao. Tsy maintsy mampiasa teknika ianao. Tsy maintsy mampiasa fampitahorana ihany koa ianao. Ny orsa, za moa ty documentaire, dia misy fampianarana be be mahafinaritra ny anatin'izy ireny. 500 kilao ny orsa. Fa raha ohatra ka misy rôlahy ao izay tsy manana chance hiady aminy, fa vazavazanao mafy be fotsiny izy dia tsy mitsoky ianao fa toa le rôlahy iny zany. Manatona anazy dia miemotra izy. Satria maninona mieritreritra izy hoe matory eto sa manafika manatona anahy fa tsy mitsoka, dia manana fitaovany reto zany andresenana. Ny devoly tsy manana fitaovana andresena anao. Ny devoly tsy équipé aresy ahy. Tsy maharesy ahy izy. Tsy maharesy ahy izy. Toa tsy amenina akory. So venareo mamoramora ary mitady an'izany. Tsy équipé ny devoly aresy ahy. Vao maty fotsiny Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Vao niteny fotsiny hoe telestai. Zay ny dikany hoe vita. Telestai. Vita ny zavatra rehetra. Tout est accompli. Dia tsy isy tsony. Tapitra. Zao ny filazan'ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny devoly ozy izy loza nareo tany. Fa tonga eny aminareo ny fahavalo, ny devoly miaraka amin'ny fahatezerana mirehitra. Satria fatany fa kely sisa ny andro. Dia ina zavatra ataony rehefa tsy manana fahefana izy andresy ahy. Rehefa tsy manana fahefana izy hanao combat frontal amiko. Rehefa tsy manana fahefana izy edivana aminao, na izy ianao na izy zanak'Andriamanitra manana ny fanahin'Andriamanitra, na izy ianao na izy nandray ny fahateram-bo avao, dia tsy manana herin'ny devoly andresena anao, ary tsy manana herin'ny devoly anakanana anao. Fa ny amin'ny anjara voatendrinao. Ny anjara voatendrinao dia ny ampifaly an'ilay niantso anao ho miaramila. Amenna. Fa tsy hoe ny anjara voatendrinao vila be tsara tare. Tsy izy ireny. Mety ho azo ireny, mety votsitra. Fa ny anjara voatendro atsika dia ny ampifaly an'ilay niantso atsika ho miaramila. Ary tsy manana autorité ny devoly anelingely ilay ampovoany ao. Fa inona ny ananany fahefana, ary inona ny zavatra azony atao aminao, anelingelenana anao, mandefa an'ireo karazana distraction rehetrarehetra. Distraction. Misy karazana olona izay hoentiny ao anatrehantsika, izay mitondra distraction atsika. Misy karazana olona nye mandeha mivavaka e, mandeha manompo e, fa tonga ny ampiangonana izy tsisy ninina tafapetraka ho ampony ao am-panahiny. Inona ny antony? Distraction. Raha tonga eto ianao mivavaka ka tsy mahavita amin'ny concentre ianao, ireny azoantsika azy tsara. Dia ianao zany ilay miaramila fotsiny amin'izao, ilay mpiandry kazerina.
dia manao tany razanay malala isaka latsinay maray, dia mampidina saina dia lasa mahandro tsara masoito zay. Miaramila ny anaranao, fa rehefa distrait anao dia zavatra kely tsisy dikany ampanovina anao. Fa zasanao miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Nataontsika hiady, nataontsika tsy hanaiky lembenana eo amin'izao fiainana izao. Be dia be ny olona manompo an'Andriamanitra, be dia be ny olona tena zanak'Andriamanitra tamin'ny voalohany tena niaina n'ilay miaramila ny Kristy Jesosy, tsy mba manao négligence sa izany. Voaingana kely any nampianaran'ny tompo hoe ny amafisam-pony dia tonga amin'ny alalan'ny négligence. Ny mahatonga ny olona mafoy tsy tonga ho azy zany, tsy tonga fotsiny hoe fo maraina dia zara nga mafo, tsisy an'izany. Fa ny mahatonga ny olona mafo rehefa manao tsinitsinina ny zava-madinika amin'izay izy. Fa sahirana androanika, tsy voatery mankany koa rangahy. Ao milakamisy, ao mizomay, hivavaka maraina. Zany efa nye maika be. Loka, mako baiboly. Fa namaky omaly. Mbola tadidiko ilay omaly. Mentorteny, teo ary tsy levina. Négligence. Manao kitoto. Tsy miaramila tsara zany. Tonga ny amafisa-po. Tonga ny fahavarianana. Zay ny ataky ny devoly. Devoly tsy masakana anao, tsy ho an'i Kristy. Fa rehefa tsy mitandrina ianao dia ravan'ny devoly ny fiainam-pananao. Ravan'ny devoly ny fiainam-bavakao. Verina mitoetra ratsinao taloha indray ianao. Nanompo an'i Kristy ianao. Ny komba goavana indrindra ho an'ny vehivavy, minomana. Nanompo an'i Kristy ianao. Efa nandray ny asa-pamonjena ianao dia nirehitra be fonao dia lasa mivadika tamin'ny zavatra fa ny concentration-nao. Voafafa ho azy, ny ala ho azy. Tamin'ny fomba tsy napoizina fa lasa ny olona ny tantara hoe ary lasa tsy dia mimenina tsony tato ato. Fa nandeha ny andro fotoana, miverina ilay toetra ratsy. Dia ozy izy fiarahamonina izy efa mba faly niovy mamaka eo ihany. Nanao pause fotsiny izy kakeo. Nanao vakansy. Fa miverina ihany ny d'origine rehefa io. Tsy ny d'origine no miverina. Fa ianao ny variana. Rehefa variana ianao dia tonga ny devoly. Devoly tsy tonga amin'ny fotoana ianao concentré. Ny mpangalatra tsy manafika frontal. Fa rehefa variana ianao dia manomboka mijery izy an'ilay mpiambina. Dia rehefa mijery izy an'ilay mpiambina dia ina zavatra hitany? Mpiambina efa manao ohatran'izao. Dia izy atakeo amin'ny fotoana io. Ozy izy ny ten'Andriamanitra zay milaza hoe ataon'ny olona hoana, ozy izy mifandrobo ny tranony lay mahery. Raha tsy maninona moa, afatony aloha ilay mahery. Ary ahoana ny ahafahany mamatotra lay mahery? Distrait lay mahery. Taonao ahoana no mamatotra ny rahalamanoa amin'izao? Tsy maintsy rehefa izy le manao ohatran'izao iny. Afatotra moramora tsy kelikely eo fotsiny. Raha mitady hetsika dia safosafonao ny loha. Gedjainao mafy tampoka amin'izay. Izy le voagejina izay voataitra hoe fa inona no mitranga. Efa misy fatorana anankifito milahatra eo tsy tafetsika intsony. Tsisy intsony. Dia tahak'izay isika. Matanjaka isika. Tsy nomena fanahosintsika fa nomena fanahy mahery. Nomena fitiavantsika, nomena famononantentsika. Fa rehefa distrait ianao dia tahaka Samsona ihany. Tapahako ohatran'ny mahazatra ity ozy izy kanjo efa niala ny heriny. Nefa taloha ataony ohatran'ny rongony fotsy madinika ny tady mahazaka be impiry mamatotra tonga dia ta. Ozy izy Samsona ataoko ohatran'ny mahazatra indray. Kanjo efa distrait izy. Sasa ianao miatrika zavatra foantsika mandra-pialantsika eto amin'izao tontolo izao. Tato ato verimberina ny resaka hafatra mikasika ny identité. Fa tadidio ny identité anao. Voalaza matetetika ny identité tato ato, apikoray indray izy androany identité anao lay hitady izay afaly izay ny antso azo miaramila. Izay ny identité atsika.
Zay ny antom-pisitsika. Inona mbola velomako androany fa tsy maty aho? Inona mbola hitoerako eto amin'izao tontolo izao fa tsy efa lasako? Fa maninona ny mbola tahaka izao ihany? Satria maninona? Omeny tompo fafana, omeny tompo opportunité hitady izay afaly an'ilay ny antso ho miaramila. Ary ny mahafaly azy dia tsisy afa-tsy ny famokarako. Ary tsy afaka ny hamokatra raha voavelako daholo ty zavatra rehetrarehetra ity izay mitranga. Anova ny programako, anova ny fomba fijeriko, anova ny fomba fisainako, anova ny zavatra tokony ho ataoko. Misy fotoana ianao tsy manam-bola, fa aza velany tsy fananam-bola anovanao. Amen. Aza velany tsy fananam-bola anovanao. Aza vela ireny anovanao, aza vela ireny ho excuse, ho velatsiny. Misy fotoana ianao tsy manam-potoana, fa aza velany tsy fananam-potoana anova ny programanao. Averina eto foana tantarany Davida miresaka mihitsy hoe za tsy atory, za tsy apekariko eo ambony fandriko zany ny tongotro, ity masoko ity tsy avelako ilondolondo, fa za mila mahita fitoerana ho an'i Jehova. Zany ny firetam-pony Davida ho an'Andriamanitra. Isika ihany ny vato misakana ho antsika tsy hataterahantsika ny parcourtsika. Ny devoly tsy maintsy manao ny asany, satria voasotra hoe izay tsy miasa aoka izy tsy hinana, dia mba te hinana izy dia tsy maintsy miasa. Dia inona ny asany? Mpamitaka. Zay ny asany. Mpamitaka ny asany. Mitondra karazan-javatra maro isan-karazany apetraka eo anoloana. Ary Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra navela izy. Navela izy. Navela. Navela. Atovy. Navela izy hitondra karazana olona ana fotoana antsika. Navela izy hitondra karazana olona ampitodika amin'ny masontsika. Navela ny aretina, za tsy hiteny avy amin'ny devoly daholo ny aretina. Fa hoy hoe navela ny aretina ianjady eo amin'ny fiainantsika. Na zahay pasteur ary miatrika aretina, ny zanakay miatrika aretina, ny tokantranonay navela ihany koa misy zavatra mandalo tsindraindray. Ny fidiram-bola navela ho sahirana tsindraindray. Navela ho misy zavatra mafimafy foana hatrehana. Satria reny rehetrarehetra reny ihany koa, ahoana moa ny ahitako ny herin'Andriamanitra ao amiko? Ahoana ny ahitany miaramila n'ilay entraînement rehetrarehetra izay nataony? Raha araka ilay lazaina hoe latsinainy maraina manao ry tanindrazanay malala dia vita izay dia mahandro tsaramaso, rapitso tsy asisa, rafaka pitso voanemba. Zay no atao raharaha, ina mamiaramila anao amin'izany. Fa ny miaramila manafika dia miaramila miady. Ary zay mihitsy ilay teniny tenin'Andriamanitra hoe isika tsy miaramila pasif, isika tsy miaramila fotsiny amin'izao, isika tsy zanak'Andriamanitra titre, fa zanak'Andriamanitra miady. Amen. Zanak'Andriamanitra tsy manaiky lembenana, fa tsy izaka izay mitranga zao dia mahita manaiky foana, tsy manam-potoana indray aho, misy ohatran'izao indray fianakaviana, misy ohatran'izao indray atsy, za tsy maintsy manao an'ity, za tsy maintsy manao an'roa. Tsy tanteraka ny antom-pisianao. Tsy tanteraka. Mitovy amin'ny ankizy te hanao piloty ihany, maintsy vadika ihany ao alohaloha. Tsy azo tanterahana ny nofinofy. Antsika efa miandry ilay tompo sy mpamonjy, ilay nanolotra ny ainy ho avitra ho antsika. Dia efa vonona izy miaraka amin'ny couronne. Na dia zany nofinofisina ilay couronne anao. Dia hitanao fa tsy adalain'ny olona itsony ianao eny an-dalana eny. Za misy couronne miandry aho. Sady tsy ilay plastika ohatran'iny be horirika. Fa tena satro-voninahitra fiainana izay omen'ny tompo any miaramila tsara rehetra. Misy karazany roa ilay hiditra ny lanitra. Koritiana voalohany toko fahatelo manambara anazy. Misy ny anankiray tafiditra fotsiny. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tahaka izay avy amin'ny afo. Mandalo nasosa tao anaty afo ny asany.
na milolona bozaka na hazo dia may tsy najanona. Fa misy ilay miaramila tsara kosa, ilay miaramila manafika kosa, ilay mitady izay afaly izay nyantso azo miaramila kosa. Dia iny karazana iny ilay manana karazana asa vato tsara, manana karazana asa volafotsy, manana karazana asa volamena. Tsy nanao zavatra hofikirina mafy ny ainy, nanaraka n'ilay tompony. Zany iny atao hoe manaradia an' Jesosy. Jesosy efa tsy eto ambonin'ny tany tsony, fa ny atao hoe manaradia an' Jesosy dia miazona n'ilay esprit an' Jesosy mihitsy. Miaina n'ilay esprit an' Jesosy ianao dia ny eto ambonin'ny tany. Zay ny atao hoe manaradia an' Jesosy. Miaina izay miaina an' Kristy, manana ny fisaina an' Kristy, mifantoka amin'izay nampifatoka an' Kristy. Ary zay ny miaramila tsara, ary zay le miaramila manafika, ary zay le miaramila tsy mitady izay afaly ny tenany, tsy mitady ozy ny tenin'Andriamanitra amin'n'tika teny hafa hoe tsy miditra amin'ny affaire civile. Affaire civile daholo ireo mahavarim-bariana antsika eto amin'izao tontolo izao ireo. Inona no anaina sotronaina ny tafianay affaire civile? Tsy hoe tsy hitady an'izany akory tsika, tsy hoe tsy hiasitsika ao amin'izany. Fa tsy ireny avelantsika ny elingelinantsika foana isaka mihetsika. Amen. Tena milazanao milazanao système de combat dia tsy tafavoaka raha ohatra ka distraction ray fotsiny dia tonga ianao dia manao zavatra tsy mety io. Hoe misy anankiray dia iny raha iny dia anafika afatrafatra amin'izay ianao avy eo, tsy mety. Fa tsy maintsy alefa ny distraction ray. Dia inona ny toyany? Distraction faharoa. Dia inona ny toyany? Fahatelo, fahaefatra, fahadimy. Manomboka efa mereraka ianao, manomboka efa meleo ianao, dia farany ianao fa satra amin'izay an'ilay distraction. Satra. Dia variana ao anatin'izany. Toy izany mahavariana daholo. Manambady ianao variana, tsy manambady ianao variana. Manjanaka ianao variana, tsy mananjanaka ianao variana mitady indray. Ahoana ny fomba azoana zaza? Zay foana ny olombelona. Tsisy afa-tsy mitady problema sy mama problema. Rehefa mivay ny raha iny dia tsisy zavatra ataontsika olombelona fa tsy mitady hoe aiza indray misy vaovao, afahako mifantoka any amin'izay vaovao izay. Dia hoy izay ateo hoe distraction, alefa ny devoly, mandefa ray izy aloha. Ianao mirehatra tsara fiainam-panahinao dia mandefa distraction ray izy. Problema anjanaka ohatra. Tsy mivay ny zavatra iny na vao mitady hiva kely iny dia mitady hafa indray izy alefa. Dia manaraka. Sao dia verina mirehatra raha zay fotsiny dia efa milamina indray ilay fiainana. Nangena maran'i Jesosy mihitsy hoe iny Satana ikororokanareo tahaka ny inona? Fikororoka vary. Zao mihitsiny. Gauche droite, avant arrière. Ahodikodiny eo. Mandritra izay fotoan'izay Andriamanitra mamela. Ataovy. Teneniny kariny rehefa misy ny limity, aok'izay. Atao, ny Paoly tena reny ataky ny kristianina reny, tena avy amin'ny devoly reny. Tena devoly mihitsy ny Andriamanitra mamela. Paoly tena nisy fotoana reraka mihitsy izy dia ny tena hoe vavao anay izy, vavao izy mba tena hisy fiadanana eto amin'ity tany ity. Fa avy eo izy tonga saina Korintiana voalohany izy raha tsy diso ako ny teny an'izay mangatao anay, mangatao fiadanana ho an'ny firenena, fa raha milamina firenena dia mba milamina koa tsika amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa rectifier n'ilay izy rehefa avy eo rehefa nataoko fifandiniana. Raha misy teo velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia enjehana ihany ny mety aminy. Iny ihany mampirehitra azy, iny mampafana azy. Tsy maintsy misy zavatra atrehantsika. Tsy maintsy tsisy mahagaga ireo zavatra rehetra mitranga amintsika ireo. Raha tsy ny olona ianao dia izy aza atao zavatra mahagaga akory zany. Raha teninan'ny olona ratsy ianao noho ny amin'ny anarako, fa tsy lenao nangalam-pina na nangala-bolan'ny orinasa. Fa tsy tia rehetra ity dia ararotina daholo hoe Jesosy, lasaina fa zao hoe.
nefa tsisy idiran'ny tompo ilay izy. Fanony amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy mahagaga reny. Tsisy mahagaga reny. Ya tena zay mihitsy ny ijoroako vavolombelona aminareo. Io fiainana io tsy avelako zany. Tsy avelako zany. Tsy manakorotana zany io. Hoe zaza manao ny ataony dia za tadavinao aniry vofo. Tsy maniry zany io. Teneniko mihitsy ianao tsy maniry zany. Herinao zay. Aloha izy anao zay ataony io. Atrehana arak'izay fotsiny. Manao an'izao izy, atrehan'izay. Tsisy le atrehan'izay. Misy problema zavatra ohatry atrehana fotsiny io dia samy vita. Fa tsy io ny ampadistrea, tsy io ny avariana, tsy io ny ampatonga ifantoka lalina be, tsy io ny tsy ampahita tory aho. Ny tena tsy ekeko mihitsy zany. Tsy ekeko. Raha vao misy situation mampilatsa ranomaso zany, tena za mihitsy no mijoro, tsy mampilatsaka ranomasoko ianao. Na ahoana ataonao eo, tsy mampilatsaka an'io zany ianao na gota ray ary. Fa za Kristy ny antony havelomako. Ary zay ny ampatonga antsika ahitsy tsara. Jereo fiainam-panahintsika amarantsika amin'ity androandroany ity. Manaona firetana, manaona fitiavana, manaona fahasotoana, efa azakazaka raha tosika fesisa, distraenao antika zay. Manaona fiainam-bavaka ao an-trano, za tena te hilaza amintsika androany, tonga dia mahitsy be ty fa tatazo tsara. Raha atao mpiangonana ianao karazana olona tsy mba mahavita amin'ny vavaka, fa raikitra vavaka dia lozanao amin'ny lalaon'io tapotseza io. Le lamba eo mahavarimbarinanao. Tena milazanao. Efa lalina be ny distraction. Efa latsaka lalina be mihitsy ianao. Tsy haiko natsipin'ny olona izy Josefa fa lalina be le fatsakanana ny mpazandry zalana azy. Ary tena mila miverina ianao. Mila mandoalika ianao, mila mibebaka ianao. Jesosy mifona fa manao kitoto. Mifona fa tsy miara-mila tsara. Mifona fa miaina an'izao fiainana izao. Mifona fa tsy miara-mila manafika. Mifona fa matoritory. Mifona fa variana. Androany tsy izaho intsony manomboka androany. Zanak'Andriamanitra miara-mila tsara manomboka androany. Zanak'Andriamanitra miara-mila manafika manomboka androany. Tsy negligeko intsony ny fiainam-panahiko. Mila andraisana fepetra ohatran'izany io. Fa tsy ambomboarina fotsiny ny fanany. Arakaraka ny anomezanao excuse. Fialantsino an'ny tenanao. Arakaraka ny tsy andoaleanao sy ny fiekenao hoe diso tsy mety ny nataoko. Tena marina zany afatra zany. Misy olona rehefa mipoko ohatr'izany ny afatra dia le mpitory teny indray no mentsiny mahasika velona ohatry reny indray. Fa mbola tsy tonga saina iny misy zavatra tsy mety iny ao. Misy zavatra tsy mety iny ao. Mamboky ny obolanao izy na mitantara zavatra ohatry hoe nandalo sahany kamo ao izy. Nandalo sahany kamo. Io le sa. Io le sa. Zany sa zany natao ambolena sakafo tsara. Fa rehefa kamo ny olona dia inona maniry eo? Songosongo, tsilo, ahidratsy. Zany maniry eo. Sasa ianao ny fotsika ity dia efa nataon'i Jesosy ho fo tsara, tany tsara. Amen. Tany tsara. Natao ambolena zavatra tsara. Natao ambolena vary. Natao ambolena sakafo matsiro. Hozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny tany izay mahazo ranorana matetika ka mamoa anana sy hazo fihinam-boa hialokalofa ny vorona dia omen'Andriamanitra fitahina. Natao amin'izany ity fotsika ity. Fa rehefa distrait ianao, rehefa varina ianao, rehefa mahita excuse ianao, rehefa kamo ianao, maniry amin'izay zavatra ratsy rehetrarehetra. Maniry. Ary ny alalana hoe maniry zavatra ratsy dia rehefa tonga ny problema. Any foana izy nantoetra hoe miara-mila tsara ve? Fa tsy atao aminina. Fa any amin'ilay problema foana fizahana azy. Any amin'ilay zavatra migadona reny. Reny ijerena azy. Fa raha salama tsara ny fiainam-pononao, miatrika an'io ianao mety latsaka kely fotsiny ianao mandritra ny 20 minitra raha ela indrindra. Fa tapitra ny 20 minitra, maka sofle indray mandeha ianao, miaina indray mandeha. Alleluia.
misaotra Jesosy. Atrehantsika io. Teraina ny anaranao. Tsisy mampatahotra antsika izany. Na taratasy avy amin'ny pôlisy ary ny tonga eo. Sy ny taratasy avy amin'ny tribonaly. Fotoana kely fotsiny. Fa rehefa ianao tsy mandeha amin'izay lohany, rehefa ianao ny distrait, fa milaza anao, tsy very ny lohanao fa dia reto zanako. Indray tsara rakisy aho. So dia hoe tsy etineny dia iny. Jereo vadiny izy dia tsy miteny le adalalay ty izao miandry fialako fotsiny. Ty servô ty efa feno ahitratsy, efa feno tsilo, efa feno songosongo. Androany mila ongotana daholo zany. Mila ongotana zany. Mila fanapahan-kevitra androany hoe anao zava-dehibe ny fiainam-panahy mba ho miaramila tsara, mba ho miaramila manafika. Tsy miaramila manaiky resiresy zany. Amena. Tsy manaiky resiresy zany. Tadidiko ny tantara mamanay tamin'izy mbola kely. Tany Itaosy ry zareo mipetraka tamin'izany, mana trano any zay tamin'izany. Dia ny Itaosy izy dia tsisy jiro amin'ilay trano. Dia tsisy jiro amin'ilay trano dia zareo tia mianatra. Dia izy mianatra eny amoron'ny arabe, eo ambany poto. Patonga ny afiry alina dia eo mianatra. Dia mody rehefa avy eo. Dia isan-kariva dia izay ny sirkuit-n'ny fiainany zareo. Tsy manaiky mihitsy tsisy jiro nge. Tonga ao am-pianarana zany. Mananotinao ny ratsy ka zay tsisy jiro. Sak'izay misy zavatra zao dia iny ihany ny excuse ka le jiro. Maninona noatra an'izao ty ka le jiro ny tena olana. Ka le jiro ohatr'izao. Zany atao hoe distraction. Fiainam-panahy misy foana ny azo lazaina mikasika an'io. Fa maninona ny tsy tonga avavaka ka ohatran'izao. Fa maninona ny tsy mahay baiboly ka ohatran'izao. Fa maninona ny tsy mba misy apoka mihitsy rehefa raikitra fifampizarany ka. Tsy izany ny miaramila tsara. Miaramila tsara mitady izay hafaly izay miantso azo miaramila. Miaramila tsara miady. Miady izy, tsy manaiky lembenana izy. Asainao miondrika izy, tsy manaiky miondrika izany izy. Asainao manaraka amin'ny baikona izy, tsy manaiky an'izany izy, fa izy manana an'izay naniraka azy. Izy tsy azonao tambatambazana izany, mivadiko fa karamaiko ohatran'izao ianao. Mersenera ny narareva tsy miaramila. Fa tsisy mersenera zany ato anaty amin'ny baiboly. Ny mersenera manafika dia mitady. Tsisy an'izany. Jesosy tsy niantso mersenera. Mersenera tambatambazana zavatra tsisy dikany dia lasa mivadika akao. Aseho an'le mena miravoravo vola be. Ohatrina ny karamananao fa omeko mihoatra lavitra ianao. Omeko mihoatra lavitra ianao. Misy karazana olona nge ohatran'izany mihitsy vavaka izy. Dia vavaka izy aloha mandrapa rehefa azo izay tiany dia vavaka izy. Fa rehefa miakatra ny nivoany taonina dia findra fiangonana maninona no findra ty mahomby kokoa. Ty rapida kokoa le valavavaka. Le ary ohatra tsy dia ho an'alina zany keo. Mersenera zany. Miaramila manafika. Fidèle ny amin'ny tompony io izy. Miaramila tsara fidèle ny amin'io izy. Na tsy hamaly vavaka ary io tonga foana izy manompo. Na tsy hamaly vavaka ary izy mbola tena manompo tsara foana io, mbola mahatazona tsara fiainam-panahiny io. Tsy miovaova zany. Ary zany ny tiany tompo fanompoantsika azy. Tsy mitandro sasarana, tsy manaiky adaladalainy karazan-javatra maro isan-karazany izao. Tonga dia masahy mihitsy mijoro dia miresika zaza dalaina. Raha vao misy manao ratsondra ny eo masonao io, zaza dalaina. Dia hitanao fa tsy majanona ela eo zany. Ohatr'izany inge io rehefa le araka le lazaiko anao miseho daholo karazana zavatra rehetrarehetra amin'ilay miaramila. Alefa ny toto kely. Ale! Misy ray marary fo toto kely manjakely atao an'izany. Tsy fantatrao mihitsy izay ao ambanin'ny kibony io na sindra la
bomba sa tsy fantatro zay. Siko indray le sipa kely ery. Inona ale mandeha. Tsy azo alea ty, tany miaramila ty. Fa rehefa mijoro ohatran'izay, tsy ninazo vavalo atao anao ny. Fa ianao moradalaina. Ianao moradalaina. Dia fasana olana kely dia aho. Roa ohatr'izany mihitsy ny olana. Ianao tsy mahelingelina azy. Lehibe menomenina reny ao anaty sainao ao le ianao manarana Jesosy, ianao tsy mataitra, tsy makasika azy antsony. Le mpampiasa le masika be reny, dodo mihitsy avarivarana tsy mampatahotra azy zany. Fa tsy azonao baikona amin'ny zavatra tsy tokony ataoko zany. Fa rehefa mijoro ianao dia ho hitanao ny tanjaky ny devoly. Ohatran'iny ny tanjaky ny devoly. Fa rehefa manaiky ianao na dia leoana be takininona ary na dia orsa glady be takininona ary, na ara-bakteny na tsy ara-bakteny ny ingezanao. Fa rehefa manaiky ianao, zavatra kely tsisy dikany dia maro izy ianao. Sasa ianao dia miaramila manafika. Manana ny zavatra rehetratsika. Manana ny hery rehetra isika. Tsy azo elingelenina isika. Amenna. Tsy azo elingelenina isika. Tsy azo adaladalaintsika. Ary ny antony itenena ny tenin'Andriamanitra n'iny dia satria izy ihany manome vahaolana. Apetra ho aminy fanahinareo rehetra fa maninona ozy izy? Ny miaramila manafika tsy mitady izay hoaniny. Marina sa diso? Efa naheno vaovao ve ianao hoe nandeha niantsena tany Iran le miaramila ny États-Unis miaraka amin'ny arona dia tsena ry zalahy. Tsy mbola naheno vaovao an'izany ianao. Na hiady amin'ny Saddam Hussein dia miaraka amin'ny aro kely sy Scooby-Doo lasa dia tsena. Tsy manao an'izany miaramila. Miaramila manana tasy hafa izy. Misy olona natao anao an'izany. Miaramila tsy mikopakafo ao anatin'ny trano zany. Tsy azo raisina ara-bakteny zany. Tsy tonga any trano dia irahany vady mikopaina. Za miaramila. Miaramila ny Kristy Jesosy tsika. Irahanao kopakafo tsy aminaran'i Jesosy. Le zavatra mahavariana mihitsy. Le zavatra tsisy dikany rehetrarehetra. Zany daholo eo ao anaty fiainantsika rehetrarehetra. Ary ohatrany hoe tsy ampy le izy. Zany ny mahatonga hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tena rakotra distraction be. Taloha ny mila mandeha vidéo club dia mila misoratra anarana any dia mila manao abonnement annuel dia izay vao mandoha vola ofana kasety vidéo. Mbola mila manana le magnétoscope ngeda be reny koa andefasana azy. Zay ianao mba afaka mijery film, jery Terence sy Bud Spencer. Fa amin'izao fotoana izao nge tsy manao ninina ianao fa tonga dia feno flash disk tonga dia ty fenoy 500 ny ray ao. Vola aloha amin'io zara raha misy ao atsofoka ao daholo. Mora kely inona ny anton'izany? Distraction. Tsisy afa-tsy izay ty izao tontolo izao ity. Tsisy afa-tsy izay. Zay aseho rehetrarehetra distraction. Rehefa tsy manam-bola ianao dia vidy crédit ianao Facebook 500 dia efa eo indray aloha ianao sy ny distraction. Distraction daholo. Maninona ny esorana amin'ny masontsika tsy eo amin'ilay tanjona. Tsy eo amin'ilay niantso antsika ho miaramila. Tsy eo amin'ilay mitady antsika ho miaramila tsara. Androany reseo daholo zany. Androany manapa-hevitra. Androany mibeba. Rehefa herinao tsy mandeha amin'izay loha ny fiainam-panahy masahy miteny, masahy miaiky, masahy mibebaka. Dia minao fa ho lasa miaramila tsara tsika, izay miaramila manafika, tsy miaramila daladalain'izao tontolo izao, tsy miaramila varimbariny atao amin'izao fiainana izao, fa ny tomponao miay ny momba antsika rehetra. Amen. Ny sakafonao dia efa misy mpiahy. Amen. Ny fiarovananao dia efa misy mpiahy. Ny tranonao misy mpiahy. Zany ny fanambaran'i Jesosy. Ary raha tsy mihinao zany fanambarana fototro zany ianao dia diso lalana ianao. Ny fanambarana fototra ny tenen'i Jesosy,
rehefa be fanahiny ianao ndana mivoaka kely any tokotany jereo ny voro manidina tsy mbola nahita vorona ianao ny anjera teny amin'ny lanitra satria maty ny anohanana fa ny rainareo any an-danitra ozy izy mamelona nyreny tsitsina kely ireny tsy mihoatra noho ny tsitsina maro va ianareo ary kely finoana jesosy tsy maniazy enoanina zany men'ny ray azy ho azy automatika zay tsy omen'ny ray azy mbola tsy tokony zany mbola tsy zao zany ho avo fotoana na mety tsy ho avo fotoana fa tsy olana tsy maninona zay fomba hitondrany eo amenna any afatra ho antsika androany ratsangantsika dia hivavaka samy miresaka amin'ny tompo arak'izay mba hanjarany anio raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto